Araka ny fotoanan'ny fanomezana tompolazy tompoko vavy tafaraka eto indray tsika manolotra ny araba ihany koa ary dia asaina indray ianao tsisy araka fahita lavitra ma TV ao anatin'izao fotoanan'ny fampalalam-baovao izao ny tontolo politika dia mbola mafapana ary dia hoentina amintsika ny akon'ny tontolo politika sy ny fanehoan-kevitra manodidina an'izay tontolo politika izay amin'ity takariva ity eo amin'ny sehatry ny fampianarana indray kosa dia nisy ny fehinkevitra izay nolanina teo anivon'ny gouvernement amin'ny fametrahana ilay vomiera anaramaso sy andamina ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara eo amin'ny vaovaon'ny fiangonana katolika kosa indray dia ny fitsidihan'ny tolambalon'ny masomavon'ny Jesoa Terezin Jesoa Zazakely maromarina kokoa ivahiny eto amintsika indray zany ny tolambalon'ity olomasina ity amin'ny volana hitsidika io ny akon'ireo entina amintsika araka ny fanambasara teo dia manasanao anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao raha nandrasany maro fatratra zany ny mety fiaonana teo amin'ny mpikambana sasantsasany ao anatin'ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka tamin'ity androandroany ity dia tsy tanteraka izany nisy moa ny fepetra izay napetraka ny solombavam-bahoaka Antony tsy nahatanteraka izay fiaonana izay tsy tanteraka ny fiaonana teo amin'ny kambana amin'ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka ministra dimy ao anatin'ny gouvernemanta Jean Ravelonarivo dia ministra ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana ny ministra ny fanabeazam-pirenena ny ministra ny fiarovam-pirenena ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmaria-pirenena ary ministra ny indostria no tonga teny amin'ny lapantsimba zaza androany tsy totosa nefa ny fiaonana teo amin'izy ireo sy ny solombavam-bahoaka nangatahany solombavam-bahoaka indrindra ny avy amin'ny vondrona parlementaire mapara ny fampitana mivantana ny fiaonana amin'ny ainao manjery-panjakana manana traitement de faveur ka zahay solombavam-bahoaka zay tompona ndray zay tao tany sy firenena ndray no tsy alefa direct inona miantony zany zahay mieritseritra fa zany monsieur le président dia efa karazana censure zany censure déguisée fanambanimbaniana ny solombavam-bahoaka endrika na dictature zao miseho eto amin'ny assemblée nationale zao manao zava-misy adina delina ny vahoaka mba temaraka vatana io amiko mba manamahainao manjery any haiko hoe location na feso niany tsy motif amiko raha fanjakana ny teny hoe tsy manam-bola anaovana an'io excuse de malambona loatra zany ka teninay monsieur le président alors no tsy viana ny gouvernement mbola tsy mandeha direct rehefa viana raha direct io na afaka fefakatiny aho miona aminareo zay nangataka ny fisitahana ary fiaraha-mijinika tamin'ny bromahatry ny anteny mera-pirenena ny mpikamana amin'ny gouvernemanta omaly ankoa dia efa mitondra ny fialahantsinin'ireo membre gouvernement dia ny fazako azy dia efa livety izareo anatin'ny olona atao interpellation mba fanajana ihany zany zalahy dia angataka izareo isika ary isika rehetra izao sabotroky latony ary tsy maintsy ahitana vaholana raha ohatra ka mbola isika ke zao ihany politika miento mba hoetsinay rapitso mieriny diakatety raha fakapitso le zany ififanarinana ny zava-dive zany da angataka ioesika rava-maina nefa ny fiaonana nandao ny lampanitsimba zaza tany amin'ny manodidina amin'ny ray ora toandro ny mpikambana amin'ny gouvernemanta ny anteny mera-pirenena dia nanapa-kevitra fa hivory ny solombavam-bahoaka manomboka amin'ny 10 ora